Tonga teto an-tany ilay Mesy, dia raha voavako sao tontolo izany, ka velona ny alelosana, nandrakotrany tany ny hira fiderana. Azo fanomezana avy any andanitra, nomena Andriamanitra, dia Jesosy Soa zay tena lafatra. Fifaliana lehibe ho an'ny olon-drehetra, fampamonjy no terako ansika, asandrato ny feo dia raha ilay Mesy, fa izaho no andro pasoavana. Fa tonga ny mpanavotra hizara famonjy, hanafaka ny migary, tsy ampitraky ireo zay mitanondrika. Fifaliana lehibe ho an'ny olon-drehetra, fampamonjy no terako ansika, asandrato ny feo dia raha ilay Mesy, fa izaho no andro pasoavana. Taty aoriny indray niovy ilay fity, kila iosana teo nanjary hetsika. Omboy niteny reny ferimberina, zay nombana setrilay fitiavana, dia nenjehiny Kristy voasatro tsiloko, ratraina mafiery, sy novonoina tsy nisy indravo, ka tanteraka voko izay fikasany iray, hamonjenay voagezanota, kana mafiazade sitrapo, fa izay no sitrakiny ratsito. Fa vity izao ny famonjy, hafaky izao sy anao, nahazo fandresy dia hiary faly sy raha hoe trayana no ny famonjy nazo taminao, satria tonga no fianao nanetry tenako.
anao tompo fa vita ny asana.